Ao anatin'ny politika ihany moa dia anisany mbola mitarika fifandirana eo anivon'ny filan-kevitra ambon'ny tetezamita atao anatin'ny herinandro maro izay ny fanoloana ny filoham-ity andrim-panjakana ity. Taorian'ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny governemanta ary ny amin'ny hanemorana ny daty fifidianana filoham-pirenena izay dia manana ny ambarany ny Jeneraly Dolin Rasolosoa. Satria nisy ny fanemorana ao amin'ny 13 Aogositra ny daty fifidianana filoham-pirenena. Noho izany tsy mametraka olana araka ny fanazavana nentin'ny Jeneraly Dolin Rasolosoa ny fipetrahany ho filohan'ny CST. Efa mimotra 23 zay zany izy dia tsikan'izay io zany misy le lalàna bénéficiaire fahitako azy raha toka mitombona zay dia manana droit indray le 60 jours ny ho an'le candidat. Donc zany amin'izay après 60 jours indray no miavy hoe inona ny tokony iseho. Raha anisan'ny fangatana nataon'ny Jeneraly Dolin Rasolosoa tamin'ny CES ny fangatana ikisaka tsy ho candidat amin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 17 volana May lasa teo. Nanamafy kosa izy androany fa mbola candidat amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny tenany. Raha vao nahareny tenako hoe nisy ny problema napetraky ny CPS ny Union africaine iny dia le tamin'ireny fotoana ireny dia le 27 mai 27 mai zany zay le délai faran'le 60 jours dia le vao nandrehany iny dia le 27 au matin dia fa nandefa correspondance nakany amin'ny CES hoe noho ny zava-baovao niseho izay milaza fa raha toka parmi le 109 no lany nefa sanctionné io 109 le nanoka-panjakana dia tsy hoekenay ny voka-pifidianana. Nahafantatra an'iny moa ny tena dia ho za hoe efa misy zao problema firenena zao zay efa ataoko hoe fa mikaikaiky mihitsy ny vahoaka hitatsika ny zavatra ianantsika tsy ny tena zao mihitsy no handao indray dia candidat kanefa fantatra hoe tsy hoekena le izy. Androany dia nisy ny fivirina izay nitanterahan'ireo filoha mpitarika amin'ny voamera sy ny bromaharitra teo anivon'ny CST. Raha nitaritra nataon'ny filohan'ny CST ny Jeneraly Dolin Rasolosoa dia nisy ny marimaritra iraisana izay hitan'izy ireo nikasika ny fandaharam-potoana ny CST. Nambarany fa amin'iny herinandro iny dia izy ny feonan'ny governemanta sy ny parlementaire CST.